exemple ny raha apetraky ny centralisme volaniko anao billet d'avion lafo la baka Toliara handeha Manantananarivo mora la baka Tananarivo handeha pourquoi ino ty antony ny olo zany mahita raha volany avao hoe hisan'izao raha état fédéral hisan'izao état fédéral zao ny mbo tsy nisy teto ka base n'ino zany afandreo miteny hoe hisan'izao marina io sa fa misy mpanao politique mpaminany sa mpanao analyse politique mpaminany de afaka maminavina an'izay. Yo ray aman-dreny Zoky Zandry rahalarana bavidraby aza am'rex podcast miaraka amin'ny Zoky lahy tsy azofa fanampera pexy karakoranao Zokinaka. Milamindaminy tsika eto mandeha ny raha ataotsika moa mandroso tsikelikely izy ato fa de mirosotsika amin'ny lalindaliny kokoa am'izao misaotra anao koa nanasa amin'izao podcast malaza hainy Madagasikara iaby zao. Ya zany kaiky anao tsy nony kaiky anao fa hitako nitatra be zay le resaka fitakiagna le état fédéral Madagasikara eto zay. Fotony taloha zegny zany hitanao zegny tagnatin'ny réseaux sociaux tato anao zaraiky fo zegny mivoy le état fédéral zegny raha anao mbola légionnaire tam France tagny. Fa taty afara zegny zany nahita zegny anao lasa coordonnateur provincial ny VHFM amin'ny province fédérée ny Toliara. De zay amizay zany tonga zany kaiky anao teto amizay zegny asa ino tseniky mara afaka ambarambaranao tseniky zay par rapport amizay loha za mampidriky sujet-tsika jiaby. Mikasika ny VHFM moa zany tsiny fa vondrona ny hetsika fédéral eto Madagasikara. Io vondrona ny hetsika fédéral eto Madagasikara na VHFM io zany fitambarany ataotsika hoe plateforme zany io. Plateforme ny tambarany ataotsika hoe herivelona iabiaby zay manana vina manana tanjona hametraka ny constitution fédérale sy mazava ho azy ny état fédéral amin'ty Madagasikara ty am'izao vanim-potoana andalovantsika zao zay makany amin'ny fanovandravitra zay angamba no azoko ambara. Io VHFM io tsy hoe antoko politique fa ilo mivolagna teo hoe plateforme iny anatin'io ao association maro anatin'io ao antoko politique maromaro koa fa eo amin'ny roapolo eo zao ny olo nameno laharany VHFM ary fanatiny mitombo reo zao fa miandry ny récépissé baka amreo moa zany de afahana miintégrer andreo maromarina kokoa anatin'le VHFM. De ino zegny le idéologie nareo agnatin'le VHFM zay? Le idéologie mipetraka amin'ny VHFM moa de tsotra zany hoe rehefa ily ny volaninao teo rehefa nanombonomboky nimpolo ndraiky zany ty resaky fédéralisme toy zahay no anisany nampipolo an'izay ndraiky eto amin'ny science politique eto Madagasikara eto mariky fa tamin'ireny fotoana ivoniresanay reny mbo tsy nisy an'izany hoe resaka hoe fanovandravitra mbo tsy nisy resaka an'izay mihitsy fa tamin'izay zahay de fananany le conviction hoe état fédéral no meto any Madagasikara ka ty plateforme ty amizay zany noho ataotsika hoe ny impact an'izay fampielezan-kevitra nataonay tamin'ny réseaux sociaux zay de maro amizay nipoipotra tsikelikely amizay zany ny ataotsika hoe entité ialako tsiny amin'ny teny baiko entité mitovy hevitra aminay teo zany no nipetraky ny eritreritry hoe aleo atambatsy raiky ireo zay mitovy aminay mitovy saina aminay mitovy eritreritry aminay hoe ny état fédéral nitafapetraka eto ka aliny fa ny foditeny ny fédéralisme de les fédérés de ataoko fa anisan'ny objectif ny VHFM zay hoe fédéré zay zany hoe mampitambatra ny malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo mba hiaraky hanao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja hahatanteraka ny fametrahana ny ty état fédéral ty eto Madagasikara. Zay le tanjona rozy zay ny tanjona anay zay. De eto amizay zay fagnontaniagna anakay agnatin'izy ino ma le état fédéral tianareo petraka Madagasikara eto état fédéral karakory fotony maro zay olo mitrehitrehmy raha zegny hoe tsy zakany malagasy iny de ino le état fédéral tegna tianareo petraka zay Madagasikara ty. Soa mihitsy ny volananao an'izay hoe tsy zakany malagasy zay de soa koa nametrahanao an'izay fanontania zay hoe ino ny endriky ny état fédéral tianay atao amin'ny VHFM hapetraky zay atao amin'ny VHFM sy ndreo zay miaraka aminay zany ny zao aloha mila fantatritsika talohany 1820 ny système politique nipetraky teto Madagasikara de fa état fédéral angamba tamin'izay fotoana zay le teny le mot hoe fédéralisme na fédéral no mbo tsy nisy fa ny endriky nisy hoany teto ane de fa état fédéral dikan'izay Madagasikara ty fa naturellement zegny fédéré zay taloha nazava ho azy
satria mazava ho azy talohany tamin'izany 1820 zany nefa nisy ny fanjakana maromaro teto azadiny fa l'état fédéral fanjakana maromaro mitambatra ho firenena raiky tamin'izay fotoana zay Madagasikara mbo tsy constitué en tant que firenena raiky fa kosa fa nisy ny fanjakana Sakalava, nisy ny fanjakana Betsimisaraka, nisy ny fanjakana Betsileo, nisy ny fanjakana Merina. Reo fanjakana reo mba tsy hanonako andreo avao zany, misy ny fanjakana hafa koa fa reo fanjakana reo fanana ny système politique, fanana ny kolotsainy, fanana ny système économique, fanana ny système fitsarany aza. Fa nisy an'izany manahaky teto Antananarivo eto ane rehefa nisy ny olo hotsarana de ampisotrona tangina nefa zany tsy nisy tamin'ny fanjakana Sakalava tany de ny manako de ny fampizarazara ve olo non tsy ny fampizarazara mihitsy reo fa endrika fédéral no raha nisy teto ka androany zany raha ohatra hamaly an'izay fanontanianao zay hoe ino ny endrika fédéral ny endrika fédéralisme te hapetraka eto de ny endrika fédéral araky ny réalité culturelle, araky ny réalité politique, sociologique, économique mifanojo amin'ny raha fa niainan'ny malagasy hatramin'izay na nipoirany maha malagasy ny malagasy ary zay no te haverina eto ka raha reo zay mivola hoe tsy zakany malagasy zany diso tanteraky zany resaky zany tsika aza no afaky milaza koa eto hoe anisany fa niaina am'zany état fédéral zany alohan'ny firenena sasatsasana ny ivelany zay mbo tsy nametraka ny état fédéral io par rapport amin'ny raha fagnazavanao azy izy amin'olo tsy mahazo le état fédéral io izy koa zegny mipetraka Antananarivo izy andeha Tamatavy misy formulaire na papier zay tsy maintsy anagnany zegny hoe en tant que izy olo baka Antananarivo fa tsy olo baka Tamatavy eka io ny tsotra ny areto mandefa message bevata ho an'ny olo ataontsika hoe malagasy mipetraka any amin'ireny firenena fa zay mampiasa ny constitution fédérale io Allemagne, Suisse, Canada, États-Unis misy gasy aby mo am'ireo de aoka reto olo milaza zao raha volanindreo reto zany mba hanontany andreo olo hoe manakory marina niany moa ve misy an'izany resaka formulaire zany niany moa ve misy resaka an'izany hoe mila manao passeport vaovao ndraiky zany moa ve misy an'izany hoe filtrage eo amin'ny frontière eo ka hoe nareo ponina ny état fédéré Antananarivo ka rehefa nareo andeha Tamatavy de mila mandoan'zao ataoko fa tsy misy zay raha zay raiky zay faharoa manarakaraka an'izay jereo mo amin'ny ramady tsy mitovy ny prix ny vol baka eto Antananarivo mandeha Toliara sy baka Toliara mandeha Antananarivo nefa tsika zao mbo tsy état fédéral tsika zao de ino zany le resaky tiandreo apetraka eto ny na état fédéral aza justement hanafona ny raha manahaka an'izay ino moa zany ny antony mahava hoe tsy mitovy ny prix ny avion raisinao la ia baka Antananarivo andeha Toliara de la ia baka Toliara hiakatra Antananarivo manino rehefa baka Toliara hiakatra Antananarivo ambony le prix mbo tsy état fédéral resaky tsika zao de toy koa raiky état fédéral io mbo tsy nisy ta Madagasikara teto mazava moa zay mbo tsy nisy mihitsy zany raha zay teto ka baka mibazina ino zany ny afahan'reto olo reto mivola fa hisy an'izao na hisy an'izao raha tafapetraka io état fédéral io nefa le raha mbo tsy nisy ny raha nihita ny raha misy de ny état unitaire mipetraka eto ny centralisme ny fa teto ary ny raha iabiaby mampijaly antsika ny raha iabiaby nahavy ny tolona nampiala ny fitondrana teo iny de ny tsy fahazakany vahoaka malagasy na eto amin'ny renivohitra zany na any amin'ny faritany zany ny raha apetraky ny le centralisme exemple ny raha apetraky ny centralisme volaniko anao billet d'avion lafo la baka Toliara handeha Manantananarivo mora la baka Antananarivo handeha pourquoi ino ty antony ny olo zany mahita raha volany avao hoe hisy an'izao raha état fédéral hisy an'izao état fédéral zao mbo tsy nisy teto ka base n'ino zany afandreo miteny hoe hisy an'izao marina io sa fa misy mpanao politique paminany any sa mpanao analyse politique paminany de afaka maminavina an'izay tsy mitombona le raha aloha maro koa zegny olo zegny mitretre koa zegny hoe amin'ny resaka hoe fagnapitrana état fédéral ty fo koa nagnino koa zegny reo mivolagna hoe fa infrastructure amin'ny province misy anareo agny amin'ny région misy anareo agny mbola tsy afaka mirecevoir tsy mavoa feno critère hoe irecevoir le état fédéral zay ke question naka am'zegny hoe nagnino ma anareo zegny tsy nisafidy hoe agnatsara le système état unitaire iaignatsika zao ty au lieu nareo zegny iady amin'ny fagnapitrana état fédéral volaniko teo iny ka alino fa tamin'ny tolona tamin'ny octobre tamin'ny 2025 reny ny raha tena hoe bevata nangatahan'ny mpitolona tamin'ireny nanteto amin'ny renivohitra zay
na tany amin'ny faritany de ny fanovàn-drafitra. Ino nahavy an'io fitakia hanova rafitra io. Ny rafitra nisy teo zay tiandreo hova io de état unitaire. État unitaire zay niany atsika nanomboka tamin'ny mars 73, 30-31 mars 73 koa za marimarina kokoa tamin'ny nanafoanana ny budget provincial ny foanany général Manantsoa tamin'izay fotoana zay. Ka hatram'izao androany tamerito moa zany tamin'iny tolona teo iny fanovàn-drafitra ny tediavin'ny olo. Ka manao akory moa zany zahay raha ohatra ka hoe handay solution, handay vahaolana vaovao. Ataoko fa tsy vaovao satria fédéralisme zao efa ela nindakian'olo azy hoe handay torohevitra zany hoe inona ny rafitra tokony mety apetraka zany. Mazava ho azy fa tsy proposer ny vahoaka malagasy zay état unitaire zay io mampijaly andreo na havy andreo ny rongatra na faty an'ireny tanora maro eny na voatifitifitsy na voan'ny lacrymogène sy ny tariny. Zahay tsy proposer mihitsy état unitaire ndraiky lasa ohatrany hoe manompa raza, manompa reny sanatria resaky tsika miresaky zao ny vahoaka malagasy tamin'ny tolona zay nataony tamin'ny hetaheta zay tena ilany. Mila fanovàn-drafitry ny vahoaka malagasy androany. Ka raha mila fanovàn-drafitry ny vahoaka malagasy androany ka raha ohatra ka état unitaire ny rafitry tafapetraka eo ka ino mbo hiproposer vanay ny état unitaire amin'ny vahoaka malagasy raha ohatra ka zao tsika hiroso any amin'ny concertation nationale zay varavara misokatry bevata afahatsika miroso makany amin'izany hoe fanovàn-drafitry zany. Par rapport amina volagnao rehefa fagnovagna rafitra ty amizay zegny eto agnova rafitra atsika hoe miady amin'ny raha io. Za zay magnaraka fo zay, za magnaraka hoe actualité surtout resaka hoe fitakiana état fédéral te Madagasikara eto. Za zay miremarky ino zay mahatonga zegny le mpagnano politika amin'ny faritra agny faharoa zay tsy masaky misoutenir état fédéral olo mitaky état fédéral ty avô rô zay tsy masaky hoe tsy masaky koa rô zay mivoy raha io zegny na au niveau ny réseaux sociaux na au niveau ny média hoe aloha itaky état fédéral aloha andeha ampiatsika koa zegny ro mi VHFM aloha andeha ampiatsika koa zegny ry fanaperapersy amin'ny fitakiana rafitra fa tsy manjary ty tokony ivoagna rafitra ty. Nagnino tsy hita rô mpagnano politique io hoe misoutenir raha io zay ino antony araka fahitavanao izy. Io le hoe la main qui donne à manger est celui qui donne les ordres à la main qui reçoit le repas. Les panneaux politiques misy amitsika eto amizao moa zany les panneaux politiques ny évoluer hatramin'izay nanombohany tanatin'ny carrière politique-ny anatin'le état unitaire. Zany hoe fanjakana foibe eto de ny fitondrana eto amin'ny fanjakana foibe eto amin'ny kapitaly de reto olo amin'ny kapitaly reto no manana ny ataotsika hoe pouvoir hanome andreo panneau politique any amin'ny faritsy pouvoir. Jereo fa nanomboka tamin'ny 2000 ka mandraky aviatsika enany toy zany de ny fanesesité io ry team niala team nilitsy HVM niala HVM nilitsy TGV niala TGV nilitsy zao fitondrana misy amizao en même temps nisy le TGV mazava ho azy le TGV Tetezamita sy le TGV lany président zany tafara tatoy. Reo no parti ataotsika hoe parti majeur. Reo zany parti fort traditionnel reo nefa reo eto amin'ny capitale misy andreo. De reto panneau politique reo zany de fa niaina sy nizahatra amizay hoe aleo misakirosy amizay pouvoir manaraka reo fa presque ataotsika 90% le panneau politique misy amizao reo de fa nandalo tamin'ny reto antoky reto tsy raikiraiky. Baka amin'ny team TGV, HVM razgra koa zao eto koa zao fitondrana fanavaozana reo fondation koa de fa vive la refondation koa reo amizao nefa tambadiky tato reto ka zay mahavy andreo zany amizao tsy mihetsika amin'ny état fédéral io non raisiko le niteneninao teo tsy mahasaky tsy mahasaky lohana ny état fédéral satria amin'ny saindreo amin'ny psychologie-ndreo amin'ny fomba fandiniandreo ny présent sy ny futur politique ndreo de tsy maintsy reto olo reto no hanome andreo validation mba ahafandreo milatsaka roy ary rehefa milatsaka roy amizay reto olo reto koa satria au pouvoir no hanampy andreo amin'ny resaka halabato hanampy andreo amin'ny resaka élimination ny adversaire politique zay misy amindreo any hanome andreo ny impunité iabiaby zay afandreo mitanjaky ndraiky an'le pouvoir ka reo tsy hanohana mihitsy satria ny laha tafapetraky io état fédéral io de tsy hanana pouvoir intsony amin'ny raha miseho amin'ny faritany any ny eto amin'ny capitale
satria ny faritany Antananarivo zay fotoana zay de ho état fédéré ho fanjakana raiky manokana zay tsy misy idirany amin'ny fitantanana, tsy misy idirany amin'ny fikarakarana ny raha miseho any amin'ny faritany Majunga, any amin'ny faritany Diego, any amin'ny faritany Toliara, any amin'ny faritany Tamatavy, any amin'ny faritany Fianarantsoa. Zay angamba no tsy asaki andreo. Ary am'izao fotoana zao asa fandresantsika zay tamintsika Toliara tany fa am'izao fotoana zao ny asa reo mpanao politika reo noho ny maha mpanao politika ny état unitaire andreo. Zero tsao fa tsy nanono antoka hoeto. Noho ny maha mpanao politika ny état unitaire andreto olo reto, noho ny fitakian'ny vahoaky ny fanovandravitra, reto olo reto de fa tsy manana valeur politique any amin'ny faritra any misy azy any. Hainy tsara fa raha tafapetraky ty état fédéral ty tsy ho lany tsony reo. Ataovy ny sondage mo na Majunga na Diego na Tamatavy reo mpanao politika ao reo. Hoe misy fidy ve reo la ohatsy ka mbo misy élection manaraka eto. Tsy misy reto. Ino zany dernière solution reto? Manohana ny état unitaire. Satria io état unitaire io fa niarahandreo fa ny fampikasokasohandreo hatram'izay ny état unitaire indray reo sisa no afaky manome an'ireto fahefana place politique, député zay, maire zay, tsy haiko zay place voafidy. Ary ndraindraiky aza mety tsy mila filifa ho tendre amin'ny état fédéral tsy misy olo ho tendre zany tsony. Io tsy raha olo tendrena zay. Non, tsy misy olo tendrena zany. Fa tsy maintsy fidia iaby. Ary haindreo raha zay. Donc alerte rozo zay nanzao, alerte malibu hoy ny fiteny tanora. De fagnontaniana anaka amizay zegny surtout hoe volagninao fa hoe fa amin'ny izy koa zay misy état fédéral io le fa nomination tsy mety mahavita agnatin'ny fagnapitrana fagnamezana olo place mety ho tsy ho isy mety ho limité zay le raha zay na tsy ho isy feky volagninao teo. De izy koa zay tafipetraka Madagascar io état fédéral io. Araka fahitavanao zany zay anao miady agnatin'le raha hoe tsy ho pirapiran'izao le situation iagnatsika Madagascar eto na au niveau ny corruption io na au niveau ny insécurité io na au niveau ny resaka hoe fikarakarana administration zegny. Araka fahitavanao izy tsy ho pirapiran'ny atsika agnatin'ny état unitaire ty. Jereo mo ny ataotsika hoe presque am'izao tsika amresaka zao hamarindra ohatsika diso tonga de fa mametraky réserve hoe to hoe miengagé manokana ty chiffre hameko ty fa amitsika amresaka zao ny Antananarivo renivohitra eto 40% ny olo Antananarivo renivohitra ny baka amin'ny faritany. Ny fitomboan'ny reto ny vahoaky eto Antananarivo ny mahavy ny insécurité am'izao mampitombo ny fahantrana ny tsy arahany jirama ny fournir électricité ho an'ny vahoaky etoa ny loto eto satria maro ny consommation na fako isaky ny foyer raiky eto de fa tsy araky eto Antananarivo ny fanadiovandreo. Nefa ino ny antony mahavy an'ireto olo reto miakatra eto kay satria ny raha iabiaby ataotsika hoe mety hilandreo de aty Antananarivo daholo tsisy amindreo any idirako le resaky corruption aty Antananarivo daholo mana enteo mifilahara amin'ny fanamboara passeport ty moa ataotsika hoe argument clé toy oentinay zay amin'ny fédéralisme to manazava hoe raha raiky tena hita taratsy ny fikarakarana passeport. Imaginez-vous zany ny olo Majunga, Diego, Toliara, Fianarantsoa, Tamatavy de samy mandeha ministère io aby milahatry hanamboatra passeport. Olo jiaby any Madagascar. Olo jiaby any Madagascar. Mba imaginez-vous hoe manao akory zany ny favangongon'olo amin'io service io ao hoe juste hanamboatra passeport avao. De mazava ho azy fa raha ohatsy ka te hataoko malakilaky ne satria zao maika. Raha misy ny possibilité hanomezako vola olo mba hampalaky gnahy vola olo mba hampalaky ny fikarakarako an'iny de ataoko ony satria ny fijanonako ela eto Antananarivo noho ny passeport deja ny vola tokony alohako amin'ny passeport fa vola be ny fotoa ijanonako eto Antananarivo dépense be hoay satria zao olo tsy ponina eto Antananarivo ny frais nandehanako tongavako eto raha karaha ohatsy ka tokony ataoko ny hampalakilaky an'izay tsy maintsy hagnano corruption no tsy maintsy corruption mazava ho azy zao tsy manirako olo eto hanao corruption ao ka hazava ny resaky zao tsy manirako olo hanao corruption fa zay hita hoe raha impact hita noho zay fivangongo ny fahefana izy mba manino moa zany la amazagny ny olo Majunga mamboatsy passeport Majunga ao ty raha raiky volaniko anao zahay tamin'ny légion tao rehefa andeha hanao mission amin'ny tany hafa any manamboatsy passeport hafa zay tsy amin'ny anaranay zahay ao amin'ny régiment misy anay manamboatra an'io passeport formena zahay amin'ny fampiasana n'io matériel fanamboara passeport anareo fo zahay manao an'io zao anisany formé va tamina mission raiky. Donc zany ny régiment raiky zany tsy mila mandeha amin'ny préfet any amin'ny préfecture any hanamboatra passeport na amin'ny ministère ny intérieur na tsy haiko hanamboarany passeport en France moa zany préfecture tsy mila manao ny enrôlement na passeport mambetraka an'iny empreinte digitale makasary sy ny tany zahay avao équipe ka zay ve de tsy ho vitan'ny olo Majunga any
zay ve de tsy ho vitan'olo atamatavy Diego de lasa mivangongo eto ny olo nohony zay avao. Zay fo juste exemple fa maro le domaine misy raha karaha zegny. Io amin'ny domaine abiaby misy an'io, amin'ny domaine abiaby misy an'io, mazava ho azy. De ia mi-questionao teo manao zao hoe mety tsy ho pire noho izay ve? Non, karaha ohatsy ka tafa misy an'izay raha zay, misy olo koa voatery andeha Antananarivo ve hanamboatsy passeport? Non, tsy misy. Manahaka an'izay koa ino moa ty les autorisations de pêche. Pareil, ny autorisation raha abiaby resaky tourisme tsy maintsy mandeha amin'ny ministère ny tourisme atoy mba azahoana autorisation ahafahany manao activité tsy haiko ohatsy à Fort Dauphin. Manino zany tsy tonga de vita any avao. Questionao manao an'izao hoe mety ho pire ve raha tafapetraka état fédéral izao masaky mivolanao eto fa tsy ho pire io, au contraire misofla Madagascar manontolo ampoloko ndraiky misofla Madagascar manontolo la io tafapetraka am'izay io fa tsy am'izao saturé be eto zao. Regny zegny volaninao hoe fa tsy ho pire le raha zegny de nivolagna koa anao teo zegny taloha tagny hoe resaka concertation io zegny de nagnontaniako koa zay tanjononao koa zegny taloha tary hoe tanjogno VHFM zegny eto am'izay zegny agnanao akory zegny le aveniran'ny VHFM ty zegny au cas où zegny tsy tanteraka le tanjognonareo zegny après fifidianana. Ny avenir VHFM raha ohatsy ka tsy tanteraka ny tanjony après ny fifidianana de i volaninao zay après ny fifidianana io moa zany élection présidentielle le courant eto. Voilà, ka ny élection présidentielle moa tsy afaky miseho raha tsy vitany concertation nationale. Rehefa vitany concertation nationale de haitsika am'izay zany hoe ino le rafitra ho lany eo zay afahatsika manao am'izay l'élection zany hoe le rafitra andesitsika makany amin'ny 5e république zany de io fipetraky ny constitution 5e république io no afahatsika manao élection am'izay. Tsy afaka manao élection tsika sur na rafitra hoe tsy validé fa tapaka am'izay hoe ino ny atao hoe état unitaire ve sa état fédéral ve no constitution andesitsika manao an'io élection présidentielle io satria rehefa ny fomba hitondrantsika an'iny élection iny koa de en fonction zay constitution mipetraka eo ka eto zany mahatonga anay tafapetraka eto matotsika raha lay miresaka eto zao de noho ny resaka fitakiana fanovandravitra matotsika roa lay koa tafapetraka eto am'izao de noho ny fikarakarana ny concertation nationale matoka tsika raha lay tafapetraka eto am'izao koa de noho ny dinidinika atao amin'ny resaka vote constitutionnel zay no lala raiky ahafaha mampiseho ahafaha mampafantatry ahafahany vahoaka mampafantatry ny etahetany de ahafahany zay fitondrana mitondra eto am'izao manome lala hiboahany zay hetahetany vahoaka zay. Androany zay mivola ato amin'ny VHFM hoe ny raha taken'ny vahoaka am'izao eo ny fiovandrafitra fa ino le rafitra ilana état fédéral karaha ohatra ka tsy misy ny concertation nationale de tsy ho tafaboaka zany ny famohana ny hevitry ny vahoaka zany hoe indirectement zany tsy ho tafaboaka koa ny famohana ny hevitrinay raha ohatra ka tsy tafapetraky ny vote constitutionnel de zany hoe tsy ho tafaboaka koa zany ny fametrahanay ho anaty ny zavatry ho fidiny vahoaka ny projet de constitution l'état fédéral zay tohananay any reo point roa reo zany hoe tsy fisian'ny concertation nationale tsy fisian'ny vote constitutionnel no tsy hatanteraka ny hetahetanay ato amin'ny VHFM nefa ny tsy fisian'ireo de fa mitahana fitsipahana fa indrindrindra fa mitaha ny hetahetan'ny vahoaky famitahany vahoaky satria io no fampanantenana nataony fitondranana am'izao io ny fampanantena nataony refondation hoe concertation nationale io no exigevany SADC koa io no sinisisa ka raha io concertation nationale io tsy tafapetraka misy olana zany misy raha tsy mety ao misy raha tsy mety ary le raha tsy mety tsy avy amin'ny vahoaky fa avy amin'ireo zay nampanantena ny hisian'io concertation nationale io aoka hazava ny resaka eto misy olona bevatra zany eto misy olona bevatra zany avato amin'ny fitondrana la io concertation nationale io tsy tafapetraka nefa ny olo am'izao mangetahetan'io concertation nationale io ny olo am'izao miandry manantena an'io concertation nationale ka tsy ho tanteraky raha anay raha ohatra ka tsy tanteraky concertation nationale tsy ho tanteraky ny vinavina ny VHFM raha ohatra ka tsy mipetaky ny vote constitutionnel fa toy ka hadino zandroko ny fédéralisme tsy zahay ny namoro azy tsy zao fa nampirapersi koa ny namoro an'io fa io fédéralisme io fa nisy hatrany tany amin'iny 92 fa nievokevatsika moa zay de ny vinavina ny VHFM tsy tafapetraky ny état fédéral
zahay tsy hiova amin'io eritreritrinay io état fédéral no mety eto, tsy hiova amin'io mihitsy zahay ary tsy maintsy hotohizanay hatramin'ny farany hoe état fédéral no mety eto. Sady ny vahoaka koa tsy hamelanay hiova lala amin'io satria ohatrany hoe mangetaheta sy nahazo rano ny vahoaky raha ohatra ka tsy tafapetraka io de mbola hitohy ny fitakiana io. To tsy maintsy mitohy fa zay fitakiana ya mazava ho azy tsy maintsy hitohy ny fitakiana io. Tadidiko aminao ndraiky no fa mbo tsy niongana ny fitondrana Anjo Rajoely zay fanresaka amin'io fanresaka an'io zahay ka tsy hoe androany zany raha ohatra ka satria misy magoy vita ao na misy reto pro état unitaire reto ny hoe tsy mipetrapetraka koa reo. Donc tsy maintsy hanao koa ny raha tsy hatanteraka ny état fédéral mazava ho azy. Fa tsy haiko vasa mbo resatsika manaraka zay fa. Ya. De naronaro koragnitsika teo zokina ka zegny mikasiky le VHFM ty avenir ny VHFM tanjona roa tagnatin'ny VHFM tsy fanazavagna madinidiniky zay mikasiky souci-ny olo sasany tsy mahazo raha mikasiky état fédéral. De mba ino ma zegny afatra anao zegny surtout zegny am'le vahoaka zegny mitaintaigny zegny hoe tatrany mauvaise information zegny am'le fidiabolisegna le état fédéral ty zay. Avao zay afatra anao koa zegny vahoaka malagasy ray manontolo zegny am'le rafitry fa tsy mety agnatsika joty. Eka. Ny aim zany ny hafatry de tsotra avao. Ny fédéralisme ao mbo tsy nisy teto. Ireo zay milaza fa ny la tafapetraka eto ny état fédéral de hoe hiposer problème io. Mba ambaraondreo hoe ino problème de mandesindreo ny justification hoe misy an'izao satria zao, hisy an'izao satria zao, hisy an'izao satria zao. Ny argument ndreo baka an'izay aloha raha jerentsika ny état fédéral iabiaby eran'izao tontolo zao tsy misy any raha volanindreo reo. Tsy misy. Au contraire, ny firenena misy an'ny état fédéral am'izao soit firenena mandroso be, soit firenena anisan'ireo miakatry amin'ny resaka fanosoana. Raiky zay. Zahay ato amin'ny VHFM fanamolavola constitution. De aoka reto olo reto hangataka aminay le constitution zay hoentinay eo. De ho volanindreo point par point ao anatin'io constitution hoe titre ino, article ino, alinéa ino ao anatin'io constitution proposé-vanay io no mi poser problème ka hoe hateraka hahavy an'izao na hahavy an'izao. De hamarana koa azy toy. Aoka hainy vahoaka ary toy tena zavatsy important. Aoka hainy vahoaka hoe eto ny combat eto de entre ny état unitaire sy état fédéral. Ny état unitaire topoka azavako malakilaky eto accélérer vakely le rythme. Ny état unitaire eto de décentralisation, ny états régionaux, ny province autonome. Ny problématique ny reto de ny mbola fisian'ny fanjakana foibe raiky zay. Ny conséquence ny fisian'ny fanjakana foibe de ny parlement raiky avao ny parlement. Ka veriverendreo zany vahoaka manao zao ny province autonome mana autonomie bebe kokoa nareo déjà zay avao volaniko état fédéral bakeo mana autonomie bebe kokoa nareo afaka mangalaky décision nareo sy ny tariny fa raha ohatsy ny parlement ato mangalaky manapaky décision mamboaky lalàna hicontrer 28 décision toy tsy m'existe sasy io décision io aoka tsy voafitaka am'izay ny olo raiky zay. Ny état fédéral de hisy ny parlement fédéral de misy ny parlement aty amin'ny état fédéré na ny province fédérée. Ny parlement aty tsy afaka manapaka ny lalàna zay tapaka ato. Tsy afaka. Tsy manana pouvoir. Karaha rajoute amin'ny état unitaire. Tsy mitovy am'izao état unitaire zao. Raha zay tokony hazava soa amin'ny vahoaka malagasy. Fa io état unitaire io tompoko de mbo parlement raiky fanjakana foibe raiky. Zany hoe ny raha io parlement io zany hoe majorité parlementaire ny président lany io. Zany hoe raha misy décision tsy tian'ny président tapahantsika aty amin'ny faritany aty io parlement io avao mifidy. Enteo ny qualité ny député ntsika am'izao moa. Mihidy vava, tsy mivola, tsy mitsanga, tsy misy zao. Vao tam'ty fanavozana ty nahitako an'izany député manao zao hoe zahay aty amin'ny raha mba tianay ho zao ny lala, mba tianay ho zao ny lala, mba tianay. Vao tam'ty fa tam fitondragnany Andry Rajoelina teo manginy na ny talohan'izay mangina. Lany député tambitsy eo ny contact any amin'ny vahoaky. Tambitsy eo. Raha mazava zay raha zany zay. Aoka tsy voafandrika amin'io état unitaire de province autonome mety province autonome autonomie. Any amin'ny état fédéral indépendance. Autonomie zany manako hoe ray aman-dreny ny zanany ameany fahafahana kelikely madinidiniky fa mbo tsy tanteraky. En tant que mipetraka agnatin'ny voilà. Fa ny indépendance fa le zaza fa manambady fa mana ny heritreritra amin'ny tokantrano ino loko canapé tiana atao ao, ino laoko tiana atao, ino tiana andania vola, mbe tiana hitondrany fianakaviana andeha vacances, zay ny atao hoe indépendance. Zay iadiantsika amin'ny état fédéral ato. Fa raha tsika mbo miditra amin'ny état unitaire na province autonome na décentralisation na état régionaux topoko de mbo misy ny mainmise ny fanjakana foibe ao. Zay ngamba ny amaranako. Isaroko anao zokina ka fanaperapersi fa tegna nazava aminaka aboko
tsaigna tsara le fagnazavanao mikasiky le argument jiaby hoe par rapport amin'ny question posegna teo zegny de isarako anao koa zegny hoe tegna hoe nasaky zegny nagnazava koa zegny hoe am'le fatahoran'ny vahoaka zay idriky agnatin'ny état fédéral ty zegny surtout zegny vahoaka zay fantatrany hoe fampitahoragna zay mihitsy fivolagnako izy fampitahoragna amin'ny resaka hoe zo mampisy adipoko izy hoe mampisy insécurité mampisy corruption trop nefa le raha tsy zay nambaranao teo koa zegny de nareo mizaha koa izy hoe zokinaka fanaperapers izy hitanareo ny invité ko teto tsy nisalasala izy hoe namaly question naka jiaby zegny par rapport am'le les questions zegny niposeko taminany teto zegny de nareo mizaha koa zegny anjaranareo magnamia suggestion nareo amin'ny commentaire par rapport amin'ny question zegny par rapport amin'ny contenu nataonay teto agnatin'ny podcast ty pisy anareo jiaby